Misy amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no mirosady ao anatin'ny famaranana ny taom-pianarana isany amin'izany ny sekoly les Séraphin izay nanatanteraka lanonana mifandraika amin'izay tamin'ity herinandro ity ary ihany koa izany tafiditra ao anatin'ny fanokafana na ny fanombohana atao anatin'ny 2020 taona ny sekoly etsika maro samihafa no tazana nandrafitra ny fandaharam-potoana. Tamin'ny alalan'ny fety-tsekoly lehibe no nentin'ny sekoly les Séraphin namaranana ny taom-pianarana akatetsy Antsamanitra no toerana safidian'izy ireo nanaovana izany sady nanamboana ihany koa ny jobily fankalazana ny 2020 taona ny iorenan'ny sekoly. Nandray anjara tamin'izao fety ny karakaran'ny sekoly izao ireo kilasy isan'ambaratongany avy. Misy ny fitoam-pivavahana nentina nanokafana izany. Saotra n'Andriamanitra lehibe satria anisan'izay hetsika natao ty andro anio ity natanterahana ny famitana ny taom-pianarana 2015 2014 2015 dia fanomezana ihany koa ny prix ho an'ny lauréat na izay tena mahay eto anivon'ny sekoly izany 3 premiers de la classe dia tanterahana koa ty androany ity mba hanomezana certificat ho an'ireo club des mamans izany hoe ireo izay nanatanteraka ny formation izany hoe reny mpianakaviana eto anivon'ny Séraphin reny Séraphin izany dia manatanteraka izay fotoam-bavaka isaky ny alarobia ary dia mampianatra an'ireo maman ireo ny pâtisserie ny langue étrangère ohatran'ny français ao koa ny anglais ary dia androany no fanomezana an'izy ireo certificat de fin de formation dia izany no tanterahana dia mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra aloha voalohany ary fanamariana koa ny 2020 taona ny sekoly dia ao anatin'ny fankalazana izany indrindra izao ny Séraphin rehetra. Nanasongadina ny fotoanandroany ny fizarana loka ho an'ireo mpianatra mendrika isaky ny kilasy tsirairay avy. Ary koa fanolorana amboary ho an'ireo atao hoe kilasy modèle amin'izany lycée les Séraphin izany. Notolorana maro-boninahitra ihany koa ireo mpanabe isa-tsokajiny avy. Ankoatra ny eto Antananarivo dia efa manana annexe ihany koa ny sekoly any amin'ireo renivohim-paritany hafa.